herinao, fiezahanao, fa tsy manaiky ianao volavolain'Andriamanitra. Aretiny zany, ary zany no tena aretina ra-panahy. Matahotra sao dia tsy ho hitan'ny olona. Matahotra sao dia ataon'ny olona hoe tsy Andriamanitra amin'ny tany Andriamanitra ao. Matahotra, efa vonona hono ny direct efa mandeha koa zany efa tena ao anatiny tsika. Matahotra sao dia ho afa-baraka. Tsy manaiky maty amin'ny teny ianao. Matahotra sao dia ataon'ny olona hoe tsy afaka, tsy manaiky maty amin'ny teny ianao, dia miezaka manao fomba rehetra hivoahana ao anatin'ilay situation, fa tsy manaiky izay angatan'Andriamanitra dia Andriamanitra ny hamoakanao ao. Aretiny zany. Alleloia. Possible ianao latsaka, fa tsy manaiky ho faty. Tsika kosa aloha, tsika taranaky, tsy haiko ny anaran'ny, tsika taranaky ny anina, tsika zay tsy mba ambanian'olona zany. Reto Jesosy Kristy avy any Nazareta ary nanaiky nahantona teo amin'ny hazo. Fa mila maty amin'ny tenitsika. Amen. Miady amin'ny tena. Tsy maintsy mamaly foana. Rehefa misy io tonga dia hita taratra io atokantrano. Aza mijery ny any am-piasana aloha fa ao atokantrano. Vao misy zavatra dia tsy maintsy re foana ny version anao. Tsy maty amin'ny tena. Ataoko moramora fa tsy masika. Tsy maty amin'ny tena. Tsy maintsy re foana hoe zay izy fa niteny, nanome ny heviny izy, zay izy fa tsy maintsy misy tosinao foana. Na dia diso ary dia tsy maintsy miteny. Maika moa fa tsy diso. Loza be. Fa mila zany tsika mamolaka ny vavantsika. Atolory an Jesosy io dia rehefa atolotra dia aza raisina tsony. Atolory an Jesosy, ty lelako ty Jesosy tsy maintsy mamaly foana. Atolory dia aza raisina tsony. Tsy maintsy mamaly foana manoloana ny zavatra tsy rariny mianjady aminao. Zavatra rariny, manao zavatra mety indray ianao dia tsy maintsy misy tosy finalina kely foana. Hoe mba jereo aza fa zany nanao an'iny misy signature kely foana ery ambany ery. Azonareo? Mbola aretina ra-panahy koa zany. Eto ianao mamonjy sekoly tsika. Fa rehefa vita ny sekoly dia miverina mipetraka any Manakavaly. Azontsika? Aretina zany. Sao dia mbola velona ao anatsika zany amin'ity faran'ny taona 2024 ity. Andao tsy hoentina miampita any amin'ny taona 2025 intsony. Raha mety nareo andao hajanona. Tonga dia hajanony eto dia aza hoentina mivoaka tsony. Dia rehefa tonga mpamafatrano dia efa faly izy. Dia izay nasiana anazy ihany. Fa tsy hoe verina amin'ny sekoly manaraka dia raisinao. Hajanony eo dia zay indraindray ao anatina situation ohatrany hoe misamboaravoara zany. Te hanaprofo zany ianao hoe za nge tsy diso ao anatiny io. Mbola tsy maty amin'ny tena koa zany. Te hanaprofo ianao za rangaha tsy diso tena tsy rariny kosa tena za efa manao azao efa mirendre service katsaka tsaramaso manjobory. Mbola za indray no azonareo dia te hanaprofo ianao amin'ny alalan'ny zavatra teneninao fa tsy diso ianao. Mbola tsy maty amin'ny teny zany. Mbola tsisy vokatra azo iotazan'ny hafa ao anatin'izany. Raha zany ny ataonao dia mbola mety hoe te ahavokatra be ianao. Mety hoe te hahavokatra be ianao fa mbola tsy mahavokatra be. Mety hoe te hanaiky ianao, te ho faty ianao fa mbola tsy maty. Mbola ao anatina stadina faniriana zany fa mbola tsy ao anatin'ilay fanaovana an'ilay izy. Dia tsika tsy any amin'ny faniriana. Rija Ramanantoanina mira hoe faniriana no fikasana no anjarako. Fa tsika zanak'Andriamanitra miditra ao anatin'ilay fanaovana an'ilay izy. Amen. Mila fantatsika fa Andriamanitra mihitsy no mitaky vokatra eo amintsika tsirairay avy. Andriamanitra mihitsy no mandefa olona hanery antsika. Andriamanitra mihitsy no mandefa olona hanery antsika mba hahafahan'ilay vokatra hivoaka eo amin'ny fiainantsika. Eritrereto hoe raha miaraka amin'ny pasteur Aina Tantely ve izy mahafinaritra be.
izy malefaka be. Inona ny andeferako amiko izy raha malefaka be ko. Ny coton raha mbola enjana. Ny vovo. Tsy le chien de coton. Fa le vovo landihazo. Fa izy tena malefaka be. Puce ralahy. Azonareo? Raha miaraka amin'ny foana dia mety hoe hifindra ty amiko le fahalemem-panahy. Fa tsy hamoaka fandeferana mihitsy ao. Fa mila Andriamanitra mihitsy no mandefa antsika ao anatina situation. Anery atsika mba hivoahan'le menaka ao anatintsika. Hivoahan'le vokatry ny fanahy. Izay ny tenenin'ny Salamy 140, 110 ka hatramin'ny 212 manao hoe Salamy 140, 110 hatramin'ny 212 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nizahan-toetra anay ianao. Andriamanitra io nizahan-toetra anay ianao Andriamanitra. Efa nanadio anay ianao Andriamanitra. Tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. 112. Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika amin'ny voasoratra ao fa arato le izy. Filet. Efa nampiditra anay tamin'ny filet ianao. Efa nanisy enta-mavesatra teto ambalahanay ianao. Efa nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Andriamanitra amin'ny mandefa an'ireny olona ireny. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay. Fa Andriamanitra ihany rehefa manaiky ianao hoentiny no mitondra anao mivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika amin'ny hafa-mafy ho an'i Jesosy. Andriamanitra mamela n'io situation io tranga eo amin'ny fiainanao. Aza miady amin'Andriamanitra. Aza miezaka hivoaka ao tsy misy an'Andriamanitra. Lasa averin'Andriamanitra ao indray ianao afaka fotoana vitsy. Satria le formation an'Andriamanitra, Andriamanitra tsy ohatranao hoe rehefa leo ianao dia ajanonao any izay ataony any ataony any. Fa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao mety abandonne fa Andriamanitra tsy abandonne aminao izany amin'ny hafa-mafy ho an'i Jesosy. Andriamanitra zany no teny voalohany tsisy miala eo. Ny anaranao no atao eo. Rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia Jesosy mandray an-tanana amin'ny fiainanao. Za tena mi-invite anareo, manasa anareo rehefa mivavaka, tena atovy amin'ny fo. Jesosy atolotra anao ny fiainako. Atolotra anao ny foko. Atolotra anao ty vavako ty. Atolotra anao ny fisainako, ny masoko, ny rehetrarehetra. Atolotra anao ny asako. Atolotra anao ny momba rehetra. Dia rehefa tena atolotra ho an'i Jesosy amin'ny fona manontolo iny dia ho hitanao Jesosy mandray an-tanana ny fiainanao. Tena ho hitanao Jesosy mikarakara. Dia vavaka anankiray koa hoe Jesosy raha mbola misy andriaman-kafa eto amin'ny fiainako, tsy fantatro, dia esory eo amin'ny fiainako izany. Dia mety hoe vola ilay andriaman-kafa, fa ho hitanao Jesosy manaisotra n'io vola io eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Ty hafa lomafo an'i Jesosy. Izany izao tsy tianao za mivavaka izany, fa hoe taio Andriamanitra ataovy mitobaka ny miliara, mitobaka ny tsy haiko. Fa izay andriaman-kafa rehetrarehetra, rehefa tena nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy ianao, tsy maintsy ho asorin'i Jesosy. Na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Satria Andriamanitra tsy anaiky ara hitoetra amin'ny dagonina izany. Fa miala dagonina, izy irery no Andriamanitra. Amen. Dia io zavatra ohatra misamboaravoaro eo amin'ny fiainantsika io, mety karazana andriaman-kafa mijoro io, fa tsy fantatra hoe efa manao an'ilay izy ho Andriamanitra ianao, dia Andriamanitra nefa ny anala an'ilay izy, ianao mbola misisika hitazona an'ilay izy. Ahoana hiaraka amin'Andriamanitra sa tsy hiaraka e? Meteza ho alain'Andriamanitra ilay izy, fa ny atao tsy miady hiverenan'ilay izy, fa miady hampanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsika tena sambatra, tsy sambatra ny ihany fa tsika eto aloha no hitako. Andriamanitra tena hoe marina dia fidèle. Rehefa mivavaka amin'ny fonao ianao dia tanterahan'Andriamanitra iny. Izay andriaman-kafa rehetra, asoriny io vola io raha io no ataonao tompo. Asoriny io. Raha io vady koa no tompotompoinao, asoriny io. Raha vao tsy Andriamanitra no Andriamanitra ao, fa misy zavatra hafa ankoatra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia ho asorin'Andriamanitra izany. Satria no hita farany eo amin'ny fiainanao dia tsy maintsy Andriamanitra irery ihany. Ny solution izany tsotra be, apetrao amin'ny toerana tokony hisy azy Andriamanitra. Ataovy izy irery. Dia mety tsy fantatrao ange ilay izy hoe fa Andriamanitra ao ilay izy e. Fa asorin'Andriamanitra aloha ny vola. Tsy tonga saina mihitsy ianao taio Andriamanitra, taio Andriamanitra. Nefa ianao fa manompo vola, manompo vola. Fa rehefa verina tafahombona amin'Andriamanitra ianao izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika. Moa tsy omeny antsika miaraka aminy, maimaimpona avokoa va ny zavatra rehetra.
Amen. Ao anaty ady lalovana mizaha toetranao Andriamanitra. Manadio anao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy Andriamanitra. Tsy mora zany manadio volafotsy zany. Kosehana aloha, dorana aloha, dia dorana ihany. Dia rehefa avy eo mbola dorana ihany. Manadio anao Andriamanitra tahaka ny fanadio volafotsy. Sokafan'ilay arato. Rehefa atao ny arato ilay mavesatra no mijanona eo, fa ny fakofako rehetrarehetra milatsaka any ambany. Sa tsy izany? Arakaraka ny angezan'ny arato ny latsahana izay tsy ilaina any ambany. Rehefa anjo anarato, rehefa anarato tao zao ianao, ilay ohatran'izay ny halavany, dia tsy ilaina ilay file kely be da be, ilay ohatran'ny fanaratona pirina sy merlan sy zavatra ohatran'ireny, fa tonga dia arato ngeza be ny ilaina. Dia amin'izay ny temps ihany, ilay temps ilay ngeza be ireny ihany no mijanonao, fa ilay trondro majinika rehetrarehetra mivoaka daholo. Dia mametraka arato eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Manao sivana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, mba izay tena ilainao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ihany no mijanona eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Stefana zao teo amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 9. Dia rehefa niaraka tamin'Andriamanitra Stefana dia izao ny zavatra hita hoe navelan'Andriamanitra hitranga teo amin'ny Stefana ilay izy. Fa ny safidiny Stefana farany no nitondra azy ho eo anilan'Andriamanitra. Tsy hoe tsy feno ny fanamasina akory Stefana, fa tena feno ny fanamasina Stefana. Tena feno ny fanamasina Stefana. Hitanareo, tsika indraindray eo amin'ny fiainana andavanandro, mora mandray ireo karazana karazana lagy. Mandray ireo karazana fanomezana fanafitohinana, mahita olona manafitohina, mahita olona mandrangitra, mahita olona manabatibaty, mahita an'ireny, satria maninona? Tsy feno ny fanamasina tsika. Manana ny fanamasina fa tsy feno ny fanamasina. Fa ny olona izay tena manana ny fahafeno ny fanamasina, tsy afaka handray zavatra hafa ankoatra ny fahafeno ny fanamasina. Amen. Stefana tena feno ny fanamasina. Na dia nanoloanan'ireo olona izay nitarika azy ho toraham-bato ivelan'ny tanàna ary, mbola feno ny fanamasina Stefana. Talohan'ny nitarihana azy, feno ny fanamasina Stefana. Ary rehefa nitarihana nivoaka ny tanàna Stefana, mbola feno ny fanamasina. Teboka goavana be zany alohan'ny hidirantsika ny taona 2025. Mila feno ny fanamasina tsika. Dia io tsy teoria hoe feno io fanamasina. Non. Mila feno ny fanamasina ianao, mila feno ny fanamasina ianao. Vakitsika nge ny Asan'ny Apôstôly toko 9, 5 sy 9. Asan'ny Apôstôly toko 9, 5 sy 9. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia sitraky ny olona rehetra ny teny Stefana io, ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanamasina. Feno finoana sy fanamasina Stefana. 5. Ary Stefana feno fahasoavana sy hery, dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Ajanontsika eo aloha. Ozy teo hoe mandray ny zavatra ivelan'ny an'Andriamanitra tsika rehefa misy vida ao anatintsika. Lasa mora lagy ianao rehefa manana ny fanamasina fa tsy feno ny fanamasina. Raha misy vera anankiray eto fenona rano, rehefa tena feno iny, tsy mandray afa-tsony. Après mbola mikontona indray hoe solution le tena marihatra veny ao, fa rehefa tena concentré ny fiarahanao amin'ny fanamasina, tsisy zavatra hafa afaka manapoka anao zany intsony. Amen. Amen. Dia Stefana feno ny fanamasina, dia nanontarihan'ny olona izy ho toraham-bato. Vakitsika eo amin'ny andininy Asan'ny Apôstôly toko 7, andiny 5 hatramin'ny 9. Dia izao voasoratra hoe fa Stefana feno ny fanamasina, dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninatr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavan'Andriamanitra. Na dia efa nitarihana ho toraham-bato ary Stefana, tsy nandoto ny fony Stefana. Nanina hoe Stefana? Tsy nandoto ny fony izy. Raha ianao sarisarihan'ny olona, midonaka ianao sa tsy midonaka? Mbola barango fa Stefana efa nitarihana natosika hivoaka ny tanàna, mbola toetra tao anatin'ny fahafeno ny fanamasina ihany. Azonao? Rehefa tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao, tsy mandray
ny zavatra hafa avy any ivelany. Amen. Amin'ny fotoana rehetra zany miombona amin'ny fanamasina. Amen. Andiny fahina amin'ny dimapolo. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra sy ny zanak'olona mitsangana eo ankavan'Andriamanitra, ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanentsy tadiny ka indray nirodana taminy. Dia nandroakazo eny ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy, ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza atao elona anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia notomandry eno tsara. Na dia tezitra aza ny olona dia niazona amin'ny fifantohany tamin'ny fahafenoan'ny fanahy foana Stefana. Tsy namela an'Andriamanitra alahelo ny amin'ny fitondrantenan'i Stefana. Nametraka ambony foana ny fisian'Andriamanitra, fisian'i Jesosy teo amin'ny fiainan'i Stefana. Amen. Tsy nampidina ny adiny teo amin'ny nofo Stefana. Afaka nitsoaka izy, afaka nandositra izy, afaka namaly izy, fa hozy izy hoe aza isaina hoelony anie zao. Mila fantaritsika fa ny vo, le nresantsika tery ambony, tsy afaka mihinana ny vo eo aminy. Sanareo efa nahita akondro nihinana akondro? Efa nahita paoma nihinana paoma ve nareo? Tsisy zany. Fa ny hafa no misitraka vo eo aminao. Io olona eo akaikinao io, natao hisitraka mivokatry ny fanahy eo aminao io. Le olona ao ampiasananao, natao hisitraka ny vokatry ny fanahy eo aminao io. Amen. Fa tsy natao hisitraka lagy avy aminao io. Alleluia. Zay mahatonga ny olona afaka manao ny rehetra aminao. Dia zay foana le averiny eto hoe izy afaka manao an'izany, fa za tsy afaka manao an'izany. Ny ao ambadika io vokatra hotazana eo aminao. Ny ao ambadika io vokatra hotazana eo aminao. Omena lagy ianao mba hamoaka fahalemem-panahy. Omena lagy ianao mba hamoaka fandeferana. Omena lagy ianao mba hamoaka fahononam-po. Dominy ianao mba. Zay, inona zany no tokony atao? Voalohany, tsy maintsy feno ny fanahintsika isan'andro isan'andro. Tsy maintsy feno ny fanahy amin'ny fotoana rehetra. Tsy ampy mivavaka hoe tsisy an'izany hoe fast prayer zany. Feno ny fanatsara aloha. Feno ny fanatsara dia mety. Amen. Amen. Tsy maintsy feno ny fanahy. Zay mahatonga ny mpitoroteny milaza hoe ny fatindalitra mahamaimbo na mampamorivory ny menaky ny mpangaroharo zava-manitra. Mila diovina tsara ny ao anaty dia fenona ny fanahy ianao. Tandremo sao dia misy fahotana tsy nekena na tsy nibebahana. Mpitoroteny toko 7:1 izy teo. Fahotana tsy nekena na tsy mibebahana na péché mignon. Zavatra eritreretana hoe tsy manino, tsisy mahafantatra. Ka mety mbo vadika any izy any ariana any. Vadin'olona io miaraka aminao dia mieritreritra ianao mety mbola hisaraka ihany izy fa ilay mivady io any ariana any. Nefa ianao manolo-tena ho an'i Jesosy. Fatindalitra mampivorivory, mahamaimbo ny menaka iray tavoara. Tsy mety zany. Fa na an'i Jesosy 100 isan-jato, feno ny fanahy 100 isan-jato, na manana ny fanamasina, fa mbola misy an'le taindalitra mipitipitika ao. Amen. Fantatrareo be da be nge ny olona sorena amin'i Jesosy. Satria maninona? Ny fitondrantenan'ny kristianina no mahasorena azy. Olona tsy niona tamin'i Jesosy, tsy nandray an'i Jesosy akory, dia lasa mankahala an'i Jesosy satria le image hoentin'ny olona izay milaza azy ho kristianina, izay misy fatindalitra ao anatin'le menaka iray tavoara, le maimbo avy ao anatiny iny no tonga ny amin'le olona tsy nandray an'i Jesosy, dia lasa tsy tia an'i Jesosy ny olona. Fa andaontsika hiova, tena hamoaka 100 isan-jato an'i Jesosy. Amen. Andaontsika hiova tena hoe le antikristy no ho isitrahana ty anatsika, fa tsisy fatindalitra zany. Alleloia. Tandremo ny lolo-po. Tandremo ny fangidiana. Tandremo ny fo mora tohina. Tandremo ny fo mora malahelo. Fatindalitra ireny. Tandremo ny péché mignon.
tandremo le ota miafina fa reny le tenenao hoe sinagoga ny satana. Mety hoe nandray an' Jesosy nanao vavaka fanoloran-tena fa tsy feno satria misy fatin-dalitra ao. Mila esorina aloha io dia eo amin'ilay fanalana an'ilay fatin-dalitra eo mihitsy ny zavatra mila sitranina androany. Satria efa amantoana ny ianao tsy mifampiresaka tamin'ilay olona. Amantoana ny ianao isan'andro ilay olona nanome lagy anao foana. Nefa ianao an' Jesosy dia tehirizinao misy fatin-dalitra miafina any ambadiky ny fanoloran-tenanao any. Fa efa nidiovina ve aloha ilay izy vao nanolo-tena ho an' Jesosy ianao? Fa lasa mahamaimbo an'ilay menaka. Esory izay zavatra izay. Esory izay zavatra izay dia miverena ao amin' Jesosy. Amen. Mila feno ny fanamasina tsika ary tsy maintsy feno ny fanamasina. Solution faharoa. Aiza ilay solution faharoa teo? Timoty faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Manadio fieritreretana. Ao Timoty faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Mety hoe ahoana izany manadio fieritreretana izany? Mety misy afaka mamaly ve? Tsisy afaka mamaly? Ok, valiko ilay izy. Manadio fieritreretana. Zao io ny exercice-tsika isan'andro. Ny zavatra tokony ataontsika isan'andro feno fanamasina. Fa faharoa, manadio fieritreretana. Ao dia ozy izy voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoiko araka ny nataony razako amin'ny fieritreretana madio. Fa tsy manam-pitsarana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina. Ny atao hoe manadio fieritreretana izany. Mora be ilay diovo fieritreretana fa rehefa pratikena io lasa teoria ilay izy fa natoro eto ny solution. Ny atao hoe manadio fieritreretana dia mivavaka ho an'ilay olona le manome inona? Manome lagy. Mivavaka ho an'ilay olona le alefan'Andriamanitra eo akaikinao le maka an'ilay voa avy any aminao. Ao ny voa dia marary rehefa tsy masaka no hotazana. Zany sa tsy zany? Raha iny akondro manta be iny andana ange makeny amin'ilay bananier dia iny akondro manta be iny zao tapahana ohatran'izao fa marary iny fa rehefa masaka izy kitihana kely ohatran'izao fotsiny dia tapaka. Ao mila masaka tsara zany eo. Dia ozy izy eto ny voasoratra hoe misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoko araka ny nataony razako amin'ny fieritreretana madio fa tsy manam-pitsarana akory ny amin'ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina. Rehefa mivavaka ho anao dia nino nataonao amiko? Dia mivadika alahelo-panahy ilay izy, mivadika fo onena ilay izy, fa tsy mivadika lagy rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny nofoko ataony amiko. Mazava ve? Rehefa mivavaka ho an'ny mpiara-miasa amiko dia rehefa misy zavatra ataony amiko makarary ny nofoko dia lasa mivavaka alahelo-panahy ho azy iny fa tsy mivadika fahasorenana velively. Amen. Fa be da be tsika miteny dioviko ny fieritreretana. Vavaka ho azy ve ianao? Vavao azy. Hoeto mambavaka amin'ny mpiara-miasa aminao, hoeto mambavaka ny ankonanao, hoeto mambavaka amin'ny manodidina anao, hoeto mambavaka amin'ny mpiray tanàna. Lasa teoria be ilay izy fa mila miditra amin'ny pratika amin'izay zany tsika amin'izao. Miditra amin'ny pratika mitondra mambavaka dia andana mitakosina amin'ilay olona. Teneny izy hoe tiako ianao. Aleloia. Ilay fitiavana ilay an' Jesosy ao asehoy azy fa mety hoe resakasa ny fampitenenana fa ny fitiavana ho azy tsy miova amin'ilay fitiavan'i Jesosy. Fa nahovonjena daholo ireny. Olona natao an' Jesosy daholo ireny. Dia mety eza ianao olona mety hiotazan'ny olona ny vokatry ny fanahy. Tsy fantany ange ilay izy fa raha fantany hoe mioty vokatry ny fanahy aminao ilay olona tena na izy raha miteny hoe zako angalao. Fa tsy fantany ilay izy fa raha fantany ilay izy lamina ny zavatra rehetrarehetra. Izay natonga nanteny teo hoe raha miaraka amin'ny pasterana tantely izy malefaka be tsy hamoaka fandeferana mihitsy ahako satria izy raha tsy hanao zavatra mahasorenana ako. Azonareo? Fa mindao ety amin'ny fotoana rehetra hiotazan'ny olona lay vo izay nomen'Andriamanitra antsika dia alohan'ny andehananao. Ahoana re zany? Iseho eo anatrehan'ilay olona mba hiotazan'ilay olona an'ilay izy dia ataovy masaka tsara aloha. Ny fanamasahana ilay izy fa hafeno ny fanahy. Izay feno ao anatinao no mitobaka.
Amen. Zay feno ao anatinao no mitobaka. Raha vao tsy feno ny fanahy ianao fa manana ny fanamasina dia mety misy fatindalitra ao dia mety ilay fofona maimbo no mivoaka any amin'ilay olona. Tsy afaka anao an'izany tsika. Tadio ny fanoharany amin'ny Virginy 5:5. Ao fanoharany amin'ny Virginy 5:5 tsy maintsy feno ianao. Tsy afaka manana fotsiny ianao. Tsy ampy io raha vao manana fotsiny ianao fa tsy maintsy feno ny fanamasina ianao. Amen. Mila tonga saina amin'izany tsika isan'andro. Tsika dia azo natao hisintomany olona vokatra. Zay no tonga nanteny tery am-piandohana hoe isoriny eo akaikinao, mankasitraka anao fa manosika ho any amin'ny anjara voatendry ianao. Amen. Isoriny ny vadinao, isoriny ny zanakao, isoriny mpiara-manompo aminao. Fa natao hisitraka vokatra eo aminao io. Rehefa tsy masaka ilay izy dia marary. Rehefa tsy feno ny fanamasina ianao dia marary ny hotazan'ny olona eo. Fa mila feno vavaka ianao. Mila feno tenin'Andriamanitra ianao. Mila tsara fiombonana amin'ny Jesosy ianao. Azonareo? Ny tsy fahampifantakarana dia miteraka ny olona nanao foana. Ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoa 7:20 ka hatramin'ny 5:20 dia izao ny zavatra nisy. Tsy ho vakiako ilay izy fa teneniko fotsiny. Mpanjaka faharoa toko faharoa amaranako azy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Raha mba efa nanoratra mantsy, raha mba efa teo mantsy i Paoly dia namaky an'ilay Galatiana toko faharoa 2 Elisa dia tsy nanozina an'ireo ankizy kely fa nisaotra an'ireo ankizy kely. Ny tantara nisy ao amin'ilay Mpanjaka faharoa toko faharoa dia rehefa avy nandraraka sira izay teo amin'ny lovia teo amin'ny loharano, izay nangidy dia lasa mamy. Dia nivoaka avao izy dia nisy ankizy kely dia nitenen'ny ankizy hoe mekarary le sola, mekarary le sola. Ilay ankizy kely efa nahita ny Galatiana toko faharoa 2 hoe mekara ao amin'ny fanambarana. Oui, azonareo? Nandraisan'ny Elisa anazy manarabiraby anazy ilay ankizy. Nefa ilay ankizy hoe mandrosoa, avance prophète, avance prophète, monte prophète, miakatra ao amin'ny fanambarana. Fa ny anazy ilay losolany no hitany dia nozony ilay ankizy dia nivoaka amin'ny bera dia namiraviran'ilay ankizy. Azonareo? Tsy azo faharitana velively amin'ny fahagagana raisinao, ny fahagagana ataonao, ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Fa mivokatra izay avoakanao. Izay ilay izy. Vokatra toetra ao anaty fa tsy fahagagana. Azonareo? Raha mba namaky ny anina dia tokony teo izany Elisa dia kopy hoe miakatra makaiza aloha. Mba mihaino an'Andriamanitra kely faravaratsiny hoe miakatra any amin'ny fanambarana ilay izy. Tahian Jesosy daholo. Mino fa nandray zavatra tsika tao anatin'izay sekoly fanasitranana amin'ny farany taona izay. Raiso amin'ny fieritreretana madio. Mivavaha. Matoa olona velan'i Jesosy mihaona aminao dia natao hitondram-bavaka an'iny ianao. Matoa olona velan'i Jesosy mifanerasera aminao. Mety hoe tonga dia fahasorenana be no nataony no nihaonanareo tamin'ny voalohany fa natao hitondram-bavaka an'iny ianao. Aiza izy no hioty vokatra. Ary amin'ilay olona mahazatra anazy isan'andro tsy misy vokatra any. Ao aminao misy vokatra. Fa mety venao mba hiotazan'ny olona an'ilay vokatra. Tsika natao fantsona. Tsika natao fantsona. Tsika tsy natao hanameloka olona. Tsika tsy natao hitsaratsara olona. Tsika tsy natao hanilika olona. Fa tsika natao hamoaka ny toetran'i Jesosy, hamoaka ny andry Jesosy mba hatonga an'ireny olona ireny ho amin'ny Jesosy. Amen. Farany taona androany, tsy hoe farany taona dia teny amin'ny akaiky hoe izaho aloha izany raha lahy tamin'ity taona ity raha nisy zavatra nalahelo nataoko anao dia mamela hafa tena tiako be ianao dia mitodika indray ny eo ambadika hoe izaho koa izany ohatran'izay mantsy rehefa fifampiarabana tratran'ny taona fianakaviana dia izay frazy izay miverimerina ao anatiny dia izaho koa izany dia izaho koa izany. Mivavaha ho an'ny rehetrarehetra aza manana lahelo amin'iza n'iza. Tena vitsory ihany izany. Tena aza manana lahelo. Tonga dia free be. Tsy maninona ny olona afaka tezitra aminao fa ianao tsy mahazo tezitra amin'ny olona. Ny olona afaka mila vaniny aminao, ianao tsy mahazo mila vaniny amin'olona. Jesosy tsy mila vaniny izany. Izay ataony eo mety. Feno ny fanamasina tsara dia mitondram-bavaka ny olona rehetra. Sekoly fanasitranana androany mila feno ny fanamasina ianao. Mila feno ny fanamasina ianao. Dia mila mitondram-bavaka manodidina anao rehetra ianao. Matoa hampandalovina Andriamanitra aminao eo.
mety aminao io tsy zavatra eo aminao izy. Aza mahita zavatra zany hoe iny koa rehefa ino maketo dia ohatran'ny zavatra esprit onde négative foana netiny aty. Fa ahoana misy négative nga ao aminao. Zay tsy tokony mizara tsisy an'izany aty amintsika. Jesosy pozitiva foana. Alleloia. Tonga dia zarao Jesosy feno ny fanamasina tsara dia mitondra-bavaka dia hitanao fa mety ny zavatra rehetrarehetra. Tsy voatery hoe mety amin'ny sainao fa navelan'i Jesosy hitranga eo. Tsy voatery hoe mety amin'ny sainao fa navelan'i Jesosy hitranga eo. Tsara ho anao iny taona 2024 iny. Te hiteny an'izany aho. Tena tsara iny. Ary taona 2025 io manampoza. Manampo iza. Fa so dia manampoza ny renao. Manampo iza. Ao manampoza. Ataovy izay tokony atao. Feno fanamasina isan'andro. Te hiteny aminao fa na tsy hangataka ninina renao mandritra ny taona 2025 fa feno ny fanamasina tsara. Mamoaka ny vokatry ny fanatsara amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra tsy mba tsy marina. Ka anadino izay asa tsara nataonao. Rehefa tsy reraka ianao, Galatiana 5:5, 5:5. Rehefa tsy reraka ianao, izay tsy novalian'Andriamanitra teto valiany rehefa mihaona aminy ianao. Amen. Mino ahako fa nandray zavatra tsika. Raha riva mbola misy fotoantsika ho avy eo moa mpanompon'Andriamanitra metraka tsodrano sy tondra mambavaka fa mivavaha. Tena ataovy opportunité ahitana ny fankasitran'Andriamanitra situation rehetrarehetra. Raha vao tsy ampivavaka ianao dia mora malahelo dia soreny. Raha vao tsy ampivavaka ianao dia natony orona lava be tony ara lasa mivonto be ohatran'izao. Lasa mivonto. Raha vao tsy ampivavaka lasa teoria fotsiny hoe aza tezitra aza mamaly. Nakomboko mihitsy mivavaka. Tsy niteny aho. Pasteur Jamon tena mahay azy. Fa feno ny fanamasina. Feno ny fanamasina dia rehefa terena dia mivoaka fanamasina. Feno ny fanamasina rehefa terena dia mivoaka fanamasina. Feno Jesosy, feno fiombonana amin'ny Jesosy dia rehefa terena dia mamoaka Jesosy. Amen. Amen. Tahiny Jesosy tsika andao tsika hitsangana. Andao tsika hisaotra an' Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao. Misaotra Jesosy fa ny amin'ny toe-javatra rehetra izay avelanao mitranga eto amin'ny fiainanay. Tsara loatra ianao. Marina ianao, mahatoky loatra ianao. Misaotra Jesosy fa natao hiotazan'ny olona fahatsarana amin'ny fiainanay, hiotazan'ny olona vokatry ny fanahy amin'ny fiainanay. Natao zay hitondra mambavaka ny olona rehetrarehetra izay navelanao hifanerasera aminay. Isaotra an' Jesosy ireo olona rehetrarehetra izay mifanerasera aminao. Tsy haiko mety misy anaran'olona manokana angamba mety hoe isan'andro dia tsy maintsy manao zavatra tsy mety aminao eritreretinao hoe tsy mety. Fa Andriamanitra nandefa an'ireny eo amin'ny fiainanao. Isaory Andriamanitra nandefa an'iny olona iny. Fa iny olona iny mihitsy nataon'Andriamanitra amoaka ilay toetra vao anatinao. Misaotra Jesosy ny amin'ireo olona rehetra izay alefanao eto amin'ny fiainako izay natao anery mba hivoahan'ilay izy. Misaotra fa ianao mitondra ny fiainako, ianao no mitantana ny fiainako, ianao no mamoaka ny situation rehetra eto amin'ny fiainako mba hitondra anao anay, hivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika. Misaotra ny amin'ity sekoly farany androany ity. Misaotra Jesosy mankasitraka raiso anao ny dera sy ny lazara ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ianao rery ihany nomena voninahitra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Merci pasteur. Alléluia. Mahazo toerana vetivety ary. Alléluia. Samy tratra amin'ny farantsika andro amin'ny maraina. Amen. Mandefa teny Andriamanitra, maniraka mpanompo Andriamanitra. Mampatsiaro antsika fa ao izy ilay teny teo. Na dia nentina ary Stefana dia mbola feno ny fanahy foana izy. Tsy nampiena ny fahafenony fanahy ny ainany zay sedra ny lalovany. Farana ny taona mintsika fa misy zavatra be dehibe koa hifarana miaraka amin'izay. Mifarana ren'le tsy feno fanahy mandehandeha reny tsika. Tapitra tamin'ity taona ity izay. Fa manomboka eto andro amin'ny maraina. Ataovy misy etaeta ao anatinao ny ho feno ny fanahy. Amen. Avereny hoe feno ny fanahy hoe. Mazava be ny message teo manana fieritreretana madio. Zay le hoe ina moa misy fomba fiteny zay hoe mandray tsiraisina manina moa. Misy zay
mandray tsy raisy ohatran'ireny le zavatra sy tokony ho raisina indray ny raisinao dia le tokony ho raisina tsy voarainao. Mazava be le teny teo miakara le sola. Tany amin'ile sola ny lasa navesatra tamin'ile mpaminany tsy feno ny fanahy. Nefa voavy nanaovan'Andriamanitra fahagagana manova fahafatesana ho tonga fiainana. Lasa manozona indray mitondra fahafatesana indray eo amin'ny fiainana. Tanareo amin'izay ve le ohatran'ny hoe raha vao tsy mitandrina tsika miakara le sola, tsy le miakara ny hoeniny fa le sola. Tsy hoe midina, tsy fanambaniana, fa miakara. Zany hoe ohatran'ny hoe izay ny tenen'ny pastor, ohatran'ny hoe mbola miandrandra zavatra, mbola tsara lavitra amin'ny fampiasan'Andriamanitra le tan'le zatovo sy le ankizy. Fa raha vao mivilana ny saina mivilana, dia zavatra hafa no voaray. Mifarana ny taona tandremsa dia zavatra hafa mivoarainao nandritry ny taona. Izany mahatonga n'Andriamanitra mitarika anao tonga eto mba ho ahitsy, satria tian'Andriamanitra ho feno tsikitsiky sy fifalinany ao anatinao. Erenao tsara ny fampiasan'Andriamanitra ny pasteur atao, tsara ne iny taona iny. Fa indraindray tsika ohatran'ny tsy te hiaika an'izay, ohatran'ny mahita lafiny afo izany tsika. Tena akaikinao safidinao hoe ny ahita lafiny hafa hoe hitondra faharerahana hoe hitondra vesatra hoe dia safidinao izay hoe. Hitanao amin'izay ve le zavatra mila intsy? Andriamanitra manao zavatra fa draindray tsy hitatsika le zavatra ataon'Andriamanitra. Fotrany te ahita zavatra mihoatra fontsika. Dia tsy mety Andriamanitra, tsy mety manao le mihoatra izy, satria le ataony ary eo tsy ohatran'ny hoe amaivamaivantsika fotsiny, aza maivanina. Alleloia. Mahita fa ho voatahiry ny fahafeno'ny fanahy. Tsy voatahiry ho azy koa nefa izany fa ataovy etaetanao isan'andro mba ho feno ny fanahy. Vao fo maraina tompo feno ny fanahinao ary izay fahafeno'ny fanahy izay dia tarafina tsy mora mandray zavatra mivilana, tsy mora mandray lafy ratsy dia saina ane izany zao mifarany taona zao firy amin'ny olona izany zao no tsy afaka amin'izay test izay. Resaka firenena fotsiny, firenena, mpitondra, jirama, tavelo daholo foana. Ianao zany tsy afaka hiteny za tsy rarahako za, tavelo eo foana ka, satria maninona tsy mety madio fieritreretana. Misy zavatra tsara zao ambadika io, izay zany zao le leson'androany. Mahita le aza mahita le jirama sola fa mahita le jirama miakatra, tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Raha vao mahita le sola masy dia hanozona. Azonareo dia izay groupe efa mba groupe tanora sy efa mamezaka mandeha reo dia tsy mandeha indray satria manozona le voaositra be avy eo amin'ny sekoly. Ka misy dégâts eo raha vao tsy raisinao le fijery tsara. Alleluia. Mety mahita Madagasikara sola ianao zao fa tsy mahita Madagasikara miakatra. Reto tavelo eo ane be dia be anao zao mety hoe fiangonana zao mirehatra ny finoana, andao tsika idera be amin'ny fiatretana maloto. Misy fahasorenanao. Ndao andifa rehefa manditsika dia aver'Andriamanitra ny jiro sy rano. Ianao ve sura fa ianao manetsiketsika fa fandizana io dia hanetsika anao zavatra Andriamanitra ve? Misy mahay mandiona ianao any an-danitra any ny anjely. Hoe sady zareo tsy mety reraka. Maraina atoandro hariva mandraka izay. Fa raha alleloia, raha samy hatrika nyity famaranana ny taona ity sy ny voalohany taona, diovy daholo amin'izay le tsy mety rehetra. Manapa-hevitra hita, saotra Jesosy ao anatin'ireny zavatra be dia be nitranga teto amin'ny firenena ireny miara-miasa mahasoa ireny. Misy lafy tsara mety mbola tsy hitako, fa mino fa misy. Mba ataovy izay farafa anina, tena akaikinao raha mbola tsy hitanao le izy hoe dia mba mino fa misy le izy hoe zay. Mazava ve zany? Averiko. Raha toa ka tsy mbola takatry ny ao anatinao le zavatra tsara, dia mba mino fa misy le zavatra tsara dia amboary ny fo dia isaoran'Andriamanitra fa manao surprise foana ny tompo hoe. Alleluia. Ndao tsika hitsangana ry isaotran'Andriamanitra. Ao foana tananao dia asio fankasitrahana, asio fisaorana satria notarian'ny fanahinao tonga somatsara eto amin'ny sekoly afaka nitondra ny finoanao mba ho ampaherezin'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany mankasitraha, misaora, mameza voninahitra azy. Saotranao izay iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ampatsiahivinao anatin'izao famaranana ny taona izao
fa tokony ho feno fanahy hatrany zay. Ampatsahivina ihany koa fa sitraka ao ho madio foana ny fieritreretanay. Ary misaotra ny amin'ireo lesona be dia be tahaka ny Elisa mpanomponao izay modely tsy tanteraka tokoa, ary izany ny profo fa raraka izy na dia efa nanova fahafatesana ho tonga fiainana. Ndray mpimaso teo noho ny amin'ny fieritretana diso, fieritretana ratsy, tsy mahay mandray lafy tsara. Izany mihitsy no eto anatrehanao indray amin'ity marain'ity, hiatrika ny farany taona izay. Tsarovo ireo zanakao rehetra izay mety mbola resy lahatra, any anaty any amina pourcentage tsy fantatra hoe hafiriana, ohatra ny ratsy ilay taona. Nefa androanao nampatsiaro anay fa tsara ny taona iny, satria ianao mihitsy no tsara, fa ny fomba fijerinay ny mila ampifanandrifiana amin'ilay fahatsaranao efa seho anao. Mivavaka ankoa izay Jesosy na tsy ho takatry ny sainay aza ilay lafy tsara, mba ho tanteraka ao am-pony ny zanakao rehetra ny finoana fa misy ilay izy, na dia mety mbola tsy takatry ny saina aza. Misaotra fa andro anankiray amarananay ny taona amin'ny fifaliana, amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, amin'ny tsikitsiky, amin'ny fahavotsoran'ny fo mihitsy, mila maivamaivana koa izay miatrika amin'ny farany taona. Tsy mety koa mavesatra Jesosy, saotra betsaka. Ary ankasitrahanay fa androany dia manasitrana ianao, manasitrana ny fijery, manasitrana ny finoana, manasitrana ny fomba fiatrehana fiainana. Mankasitraka anao zany amin'izany dia apetraka am-pelantananao ny tontolo andro. Ao ihany koa ireo izay afaka hanatrika ny fotoana raha alina ny réveillon. Vavaka ankoa ireo izay manaraka ny direct. Apetraka am-pelantananao ny fahafahana miditra amin'ny taona vaovao. Ianao ny hitahiry anay. Ary mivavaka izay mbo tanteraka soa koa ny fotoana amin'ny zoma sabotsy. Eo amin'ny trampokin'olona fotoam-panombohana voalohany taona. Izany rehetra izany dia voninahitry ny anaranao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray sotrotsotra izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny farany dia tsara no voalohany. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tontolo andro androany dia ho tontolo andro pahatsarana, iarahanao ampatokina miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahita fa feno fanahy ianao mialeto amin'ny anaran'i Jesosy. Feno fanahy ianao miditra ny taona vaovao. Ho tsaroanao ny asaribidiny tokony mahafeno fanahinao ary iainanao izany mandritra ny taona ho avy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa hisy safidy tsara iainga avy ao anatinao, tsy ahita ny sola fa hita miakatra. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa manomboka hita ny lelafy tsara ianao. Tsy ho mora sorena, tsy ho mora tesitra ary tsy ho diso fanapa-kevitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano ny fiadany ny fiainanao. Fiainam-panahinao sy ny fiainatokantranonao izay rehetra mahakasika anao ny asa aman-drarahanao, ny fianaranao sy ny fianaran'ny zanakao dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy eo ambany sy feno ny fiainan'Andriamanitra. Mety io, tsara io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sitrana amin'ny rofy, sitrana amin'ireo karazana fanentaina sy fampahoriana na mety ao amin'ny fanahinao, ao amin'ny ainao, indrindra eo amin'ny vatanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Lay Jesosy daholo, rarivany fotoana.